Alléluia. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alakamisy fa 20 ny volana May 2023. Ry ava malala amin'ny Tompo, feno fifaliana ny foko anio raha izara ny fahagagana izay naseho an'ny Tompo tamiko tao anatin'ny Nofy. Ary koa ny zavatsoa fanomeza-pahasoavana anankiray izay nomeny fanahy masina ho ahy tao arinan'ny fifadikanana. Anio aho dia anambara izany aminao mba ampaherenao ary enganye ka ahazo toy izany ihany koa ianao. Alohan'izany rehetra izany tompoko dia manasanao hiara hivavaka amiko alohany anambarako ny verset anankiroa anandratantsika ny fanahy masina, ny fanahin'Andriamanitra ao anatin'ny verset. Anambarako aminao fa izy no eo amintsika, ny Tompo efa lasa ny an-danitra, fa ilay fanahy masin'Andriamanitra no eo amintsika ary miaraka amintsika izy mandra-pialantsika ety ambonin'ny tany. Alléluia. Ry havana hiara hivavaka isika, angatahantsika any fanahy masina hiasa amin'ny alalako, hiteny amin'ny alalako, ary koa hiasa aminao, ianao zay miaina na iza ianao. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, midera anao, mankalaza anao izay Andriamanitra, satria anao no Andriamanitra lehibe indrindra. Ianao ilay telo fa iray. Ianao no Andriamanitra, ianao no Jesosy Tompo, ary ianao koa no fanahy masina. Telo fa iray. Ka midera anao izay, manaja anao izay amin'izao andro nomenao anay izao. Mbola tombonandro avelomanay iray io. Ka mangataka aminao ao Jesosy, oka ianao isandratra eo anatrehan'izao tontolo izao, satria Tompo lehibe indrindra ianao, ary tsy misy toanao. Andriamanitra marina sy mahitsy ianao, ary Andriamanitra hitsara nay zanak'olombelona tsiraray avy. Tompo malala mangataka ny fanahy masinao ao, hiteny amin'ny alalako, ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Ka mitenena fanahy masino, satria tempolonao ao, mpiasanao ao, isehon'ny fahalebiazanao, isehon'ny vonina hitrao, izay tianao ho fantatra izao tontolo izao. Fanahy masino, okakoa ianao hikasika ny olonao tsiraray avy, ampifoa izay mbola matory ara-panahy. Jesosy malalo mangataka ny ranao, andrakotra ay sy ny ankohonako, ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andindiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, zanatsipika zay mitady alefany, dia tsy ambinina aminay izany. Ka ny ranao Jesosy no afo mandevona, ka dorana amin'ny ranao zany Jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay izany. Miverina ny andavaky ny fariafy izany, miverina ny andavaky ny fariafy izany, miverina ny tany foana izany, ary tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay izany. Amin'ny anaranao Jesosy no angatako izany, satria anao no Tompo manda afo manodidina anay. Ka ny ranao dia ranomasina mandravarava ny fahavalo rehetra, ka toy ny lavenona zay tratran'izany. Ka dorana amin'ny ranao Jesosy, dorana amin'ny ranao Jesosy, ka ny andavaky ny fariafy izany. Misaotra anao Jesosy, misaotra anao Jesosy, misandrata Tompo eo anatrehan'izao tontolo izao, satria anao no Andriamanitra avo indrindra, Andriamanitra lehibe indrindra. Tompo malala afeno ao ambanin'ny tana maherinao ao. Ianao no manda afo manodidina anay olonao tsiraray avy. Ka misaotra Tompo. Alléluia, alléluia, amen. Ry ava malala amin'ny Tompo, anio aho dia anambara aminao nofy anankiray izay naseho ny fanahy masina tamiko, ary koa fanomeza-pahasoavana anankiray nomeny ay tao arinan'ny fifadikanana. Maro tompoko ny zava-miafina izay tsy fantatra antsika hoy aho avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy masina no afaka manome antsika n'izany.
raha tena ao amin'ny tompo marina isika. Ny fanahy masina dia lehibe indrindra. Izy ilay fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano tamin'ny fiandohany izao rehetra izao. Afaka vakinao any amin'ny Genesis izany. Ry havana, ao amin'ny bokin'ny Jaona 4:20 dia manambara ny fahalebiazan'ny fanahy masina ary manambara fa eto amintsika izy. Eo amintsika izy. Tena hoe eo amintsika izy, velona izy. Ary miteny amintsika ary ao anatintsika. Jesosy Tompo niakatra ho any an-danitra dia io fanahy masina no nalefany aty amintsika. Ary io fanahy masina io dia tena be fitiavana satria Andriamanitra ihany izy ary Jesosy ihany izy. Ary ny fanahy masina Tompoko no mampiseho antsika izay zavatra miafina tiany aseho antsika avy amin'ny iray. Amen. Alleluia. Alleluia. Dia raha tena ao amin'ny marina isika, zany hoe mila zany isika tena hoe masina, satria ny fanahy masina dia masina tahaka an'izany anaran'izany. Ary Andriamanitra dia masina ary tsy tia ota Andriamanitra. Ary mazava tsara anatin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Hebreo fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Alleluia. Raha tsy masina isika dia tsy ahitany tompo. Ao amin'ny bokin'ny Hebreo izany 2:20. Ndao vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hebreo 2:20 andininy 4:20. Uvakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary koa fahamasinana. Fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny tompo. Amen. Hitanareo zany? Raha tsy manam-pahamasinana isika dia tsy hahita ny tompo. Ny baikon'Andriamanitra amintsika dia mila tena ho masina isika satria Andriamanitra dia masina. Any amin'ny bokin'ny Levitikosy 7:20 no manambara an'izany. Eo amin'ny andininy Faharoa izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mitenena amin'ny fiangonana manontolo dia ny zanak'Israely hoe aoka ho masina ianareo satria masina ao Tompo Andriamanitrareo. Amen. Ry havana, mila isika masina satria Andriamanitra dia masina. Aza miteny mihitsy tsy mety masina mihitsy ianao izany no tsy te ho masina. Ianao izany no tsy te hiditra any an-danitra. Mitandrema Tompoko, mitandrema Tompoko. Ry havana, ao amin'ny bokin'ny Jaona 4:20 hoy aho teo no manambara ny amin'ny fanahy masina. Misy verset hafa koa anaty Baiboly manambara azy. Fa ito no raisitsika. Dia amaky verset iray avy eo dia ijoro vavolombelona. Ovakintsika ny eo amin'ny bokin'ny Jaona 4:20 horaisitsika eo amin'ny 12:20 ka hatramin'ny 15:20 ihany. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mbola manana zavatra maro olazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo izany ankehitriny. Fa rehefa tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Fa tsy hiteny avy amin'ny fahefan'ny tenany izy, fa izay oreny dia olazainy avokoa. Ary ny zavatra ho avy aza dia hambarany aminareo. Izy ankalaza hay fa andray avy amin'ny hay izy ka hanambara izany aminareo. Izay rehetra ananany ray dia hay avokoa. Koa izany no nilazako fa mandray avy amin'ny hay izy ka anambara izany aminareo. Amen. Ry havana, eto ny fanahy masina no tenenin'i Jesosy. Ny teny tamin'ireo mpianany izy fa tsy maintsy mandeha zany Jesosy. Ary
rehefa lasa Jesosy zay vao afaka tonga ny fanahy masina. Ary ny fanahy masina izay niasa ihany tao anatin'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany, nanaovany fahagagana rehetra zay nataony. Io fanahy masina io no tonga eto amintsika ary mitoetra ao anatintsika. Izy no henontsika rehefa feno ny fanahy isika, rehefa manana an Jesosy isika, rehefa vita batisa amin'ny ranobe tahaka an Jesosy isika, dia ny tompo no manao batisantsika ny amin'ny fanahy. Dia avy eo ny fanahy masina miasa ao anatintsika ary eo amintsika izy. Dia eto ny tompo ny teny hoe mbola manana zavatra maro ho lazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo izany ankehitriny. Zay no teneny tamin'ny mpianany. Dia hoy ny tompo hoe fa rehefa tonga ny fanahy ny fahamarinana, dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra, fa tsy teny avy amin'ny fahefany tenany izy, fa izay horeny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Amen. Eo ry havana no anambarako ilay nofy. Zavatra ho avy, hoy ny tompo eto. Ny zavatra ho avy dia ho ambarany fanahy masina amintsika. Eto tompoko. Ary miteny ny verset eo ambany, fa tsy ilaza izany ny fanahy masina raha tsy efa nahandre avy any amin'ray, avy any am Jesosy izy. Izay no mahatonga ny fanahy masina, ny fanahy ny fahamarinana, mampiseho amintsika izay afaka ampisehony ihany ny zava-miafina, ny zavatra ho avy. Na zavatra lasa ary dia nasehony. Efa nisy fijoroana vavolombelona any izay nambarako hoe netiny tompo tato aho, netiny fanahy masina tato aho tamin'ity tranonay ity, mbola olona hafa tany amin'ny taona efa ela be tany, efa lasa tany aloha be tany no nipetraka tato. Satria naseho ny tompo tamiko mihitsy olona ny solo intelo tato amin'ity trano ity. Any amin'ny video any izany fijoroana vavolombelona izany, raha ohatra mbola tsy naheno ianao. Fa anio ry havana dia ilay zavatra ho avy no nambarany tompo tamiko, ary efa tanteraka le izy. Zay aho vao nomeny tompo fotoana anambara izany aminao eto, mba ampaherenao, mba alalanao ny fahalebiazan'Andriamanitra, ny fahalebiazany fanahy masina. Ry havana, amaky Félicia anankiray hafa isika dia hijoro vavolombelona aho rehefa avy eo. Ao amin'ny bokin'ny Tesaloniana Faharoa, toko Faharoa andiny fahaenina. Ovakintsika izany amin'ny anarany Jesosy Tompo. Ary ankehitriny dia fantatrareo ny zavatra misakana azy, mba tsy isehoany raha tsy amin'ny fotoanany. Amen. Ry havana, oka ovakinao io, fa ny antikristia no voateny eto. Zany hoe voasakana. Mbola voasakana zany ilay antikristy. Mbola tsy mipetraka eo amin'ny fitondrana izy, fa mbola voasakana. Ny mahasakana azy dia isika tsiraray avy izay zanak'Andriamanitra mijoro tsara ho ampiakarin'Andriamanitra, ary ny fanahy masina ao amintsika, satria isika no jiro manazava ity tany ity. Toy ny trano anankiray eny ambony tendrombohitra. Dia io trano anankiray ambony tendrombohitra io dia mahita avokoa ny ambany manontolo. Ilay fanahy masina no jiro ao anatintsika. Io fahazavana io no mbola manakana an Satana, zany hoe antikristy, izay toerany mbola tsy mipetraka eo amin'ny fitondrany. Ry havana, izay no voalaza ny teny eto. I Paoly apôstôly no niteneny io. Oka ianao no amaky, manomboka any amin'ny andiny voalohany, alalanao tsara fa manambara fa isika ary ny fanahy masina ao anatintsika no mbola misakana, no mbola misakana ny antikristy mbola tsy ho avy. Zany hoe efa teraka izy, marobe ny
zavatra efa afatarana fa efa any izy satria efa nisy nofy naseho any tompo ary koa efa lehibe io olona io ary efa kely sisa dia ho avy izany fotoana izany. Ry havana, ny teny ateo hoe ary hitantsika tanatin'ny verse fa ampafatary ny fanahy masina antsika ny zavatra ho avy. Marina izany. Ry havana, tamin'ity taona ity any volana vitsivitsy izay dia nampanofy ny fanahin'ny tompo. Ny nofy izay nampanofisiny ay dia Itako ilay zanaky ny pretapo amiko anankiray Itako zany ny zanany, zany hoe efa teraka izy zany. Dia Itako mihitsy ilay zaza hoe ohatran'izao ny endrika ilay zaza ary ohatran'izao ilay zaza la na vavy. Tamin'io fotoana io dia mbola be voka ilay zanaky ny pretapo amiko. Ry havana, ny tompo dia mahagaga. Naseho ny tompo tamiko tao anatin'ny nofy hoe Itako ilay zanaky ny pretapo amiko izy mivady dia Itako ilay Zazakely ary fantatra hoe lasa vavy ilay zaza ary ny endriny dia tena hoe Itako hoe mitovy be amin'ny papany, na ny lokony ara dia Itako hoe zao ny lokony ilay zaza. Ry havana, tsy niteny tamin'ny pretapo amiko aho dia no niteraka ilay zanaky ny zokiko dia no ny nanambara tamiko ilay zokiko dia niteny hoe efa nampafantarin'ny tompo tamiko fa izay mihitsy ilay zaza. Nandefasany sara ilay Zazakely aho dia tena mitovy amin'ilay naseho any tompo tamiko mihitsy. Aleluia, aleluia. Tera ho an'Andriamanitra. Izay no ataon'Andriamanitra amintsika. Andriamanitra dia Andriamanitra mahagaga ary ny fanahiny mihitsy no ao anatitsika. Izy ilay fanahy masina no mampafantatra antsika ny zavatra ho avy. Ry havana, fahagagana toy izany no ataon'Andriamanitra amintsika. Rehefa tena mankatoa azy isika. Rehefa tena mankatoa azy isika. Fijoroana vavolombelona farany dia tao aorian'ny fifadikana izay nataoko taloha kely ny Paska zany dia ny zavatra nangatahako tamin'ny tompo. Tsy ilay zavatra nangatahako taminy, zany hoe anankiray tamin'ny fangatahana ataoko tamin'ny tompo zany tsy zavatra iny no nomeny fa mihoatra alavitra ny fangatahako no nomeny Ry havana, gagao indray andro raha teo mpivavahana tao aorian'ny fifadikanana zany dia nandroaka devoly ahako. Eny, efa mandroaka devoly foana ahako rehefa mivavaka, fa tamin'io fotoana io dia no nandroaka devoly ahako dia nandroaka devoly tamin'ny fiteny tsy fantatra. Dia ny tanako anankiroa tena niodikodina be mihitsy ny tanako anankiroa ary tena tamin'ny fiteny tsy fantatra no nandroako devoly ary tena tsapako mihitsy hoe ohatra ny tadio mihitsy ny hery fanahy masina, herin'ny rahan'i Jesosy tao anatiko. Tena hoe mandravarava mihitsy ny asa maizina. Tsy tahaka ny fataoko isan'andro zany fa tena hoe zava-baovao, fanomezam-pahasoavana vaovao no nomeny tompo. Ry havana, tsara ny tompontsika. Tena hoe amin'ny teny tsy fantatra. Tena hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra fandroana devoly ary tena naharitra ary tena hoe tsapanao mihitsy hoe ady amin'ny fahavalo tena hoe ny tompo zany nampafantatra hoe rehefa manomboka mandroso anao amin'ny asan'Andriamanitra dia ny fahavalonao koa zany mitombo, fa ny tompo no mamery anao. Izy no mandravarava fa tsy isika akory. Izy
ny raha Jesosy no mandravarava mandoro ny asa maizina rehetra manodidina antsika fa tsy ny tena antsika akory. Se tadidio zay ny tompo no miasa amintsika, ny fanahy masina no eo ary ny fanahy masina no manome fanomezam-pahasoavana fa ny tompo no manome fahefana andravantsika n'izany rehetra izany. Izy mihitsy no miasa. Ry havana ao amin'ny bokin'ny Korintiana io no vakintsika farany Korintiana voalohany toko 2:10. Oka ianao ny amaky ny manontolo fa tsy ho raisiko ny manontolo fa eto dia verset vitsy fotsiny no vakiko. Ho vakintsika alohany eo amin'ny andiny voalohany dia tonga dia ho raisitsika ny ary andiny faefatra ka hatramin'ny andiny fahafito. Ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny amin'ny zavatra ara-panahy ry rahalay dia tsy tiako tsy ho fantatrareo izany. Andiny faefatra. Zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Zarazaraina ho samihafa ny fanompona nefa ny tompo dia iray ihany. Zarazaraina ho samihafa ny asa nefa iray ihany Andriamanitra izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ary ny tsiraray dia samy nomeny fanahy hahay mampiseho amin'ny olona rehetra ny fanomezam-pahasoavana. Amen. Ry havana, zay le izy. Ny fanahy masina no manome ny fanomezam-pahasoavana ary tsy maintsy hitan'ny olona eo amin'ny fiainanao izany fahalehibiazan'Andriamanitra izany. Oka isika hitandrina fa misy anefany ny tsy avy amin'ny fanahy masina, fa misy ny avy amin'ny magia, ny avy amin'ny satana, satria ho avy ilay mpamitaka. Fantaro ny ao amin'ny fanahy, fantaro tompoko. Raha ohatra mpamitaka izy dia resaka vola izay, fitahiana izay, fa tsy ny lanitra no teneny aminao. Ny lalana anankiray ihany no tokony ambara foana amin'ny olona, ny avonjy ny fanahintsika tsiraray avy ho dintsika any an-danitra. Fa tsy mampanantena vola makarena na maka volan'olona. Mitandrema tompoko, tsy amidy vola ny rany Jesosy, tsy amidy vola ny lanitra, tsy vidimbola ny rany Jesosy, tsy vidimbola ny iditra ny an-danitra, ary tsy fitahiana n'izao tontolo zao akory ny andrasantsika hoe fananana be na arena be na vola be, fa raha izany dia satana no miay izany. Zao tontolo zao no miay izany ka mitandrema tompoko. Enganie ka tena iona amin'ny Jesosy ianao. Enganie ka tena iverina amin'ny Jesosy tokoa ianao. Enganie ka tena ibebaka marina tokoa ianao, ka hitady an Jesosy Tompo amin'ny fahamarinana sy fahamasinana tanteraka ary andeha araka ny fahamasinana anatiny sy ivelany mba ho tafiditra ny lanitra. Mahereza tompoko, ajanoko hatreny anio fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho raha sitrapon'i Jesosy. Mahereza tompoko, vonaitrany ho an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.